Eo amin'ny sehatra ny fambolena kosa indray dia natonga tamin'ny fomba ofisialy androany itetika SAPADAP izay paikady vaovao entina indrindra hanatsarana ny vokam-pambolena miara-dalàna amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny angovo sy ny rano ary ny ministeran'ny tontolo iainana no miara-miasa akaiky amin'ny fanatanterana ity tetika asa ity. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarsan. Paikady vaovao entina hanatsarana ny vokam-pambolena miara-dalàna amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny tetika SAPADAP izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny amin'ny Carlton Anosy. Mitetina $700 tapitrisa ity tetika asa vaovao ity ka ny $520 tapitrisa amin'izany dia efa matsimbola averina amin'ny banky iraisam-pirenena, ny $9.4 tapitrisa avy amin'ny AFD, ny 13.7 kosa avy amin'ny tahiry eran-tany ho an'ny tontolo iainana ary ny 2.7 tapitrisa avy amin'ny gouvernementa malagasy. Ministera telo dia ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana, ny ministeran'ny angovo sy ny rano, ny ministeran'ny tontolo iainana no miara-dalàna amin'ny fanatanterahana ny tetika SAPADAP. Ity tetika SAPADAP ity moa zany na hoe programme d'agriculture durable par rapport au paysage dia tetika asa niarahana volavolaina tamin'ny Banque mondiale, ny agence française de développement ary ny tahiry eo amin'ny tontolo iainana na ny GEF izany. Ny antony dia rehefa nisy ny tetika asa teto Madagasikara toy ny hoe programme environnemental 3 sy ny bassin versant perimetre irrigué dia nahita fa nisy ny vokatra nefa ny mbola tsy tena ampy ny impact na ny vokany teny amin'ny population na ny tatsa zany. Noho izany dia nieritreritra ny gouvernementa niaraka tamin'ireo matsy vola hoe azo vokatra bebe kokoa tsika raha tambatra ny hery. Ny aprindra ny asa-pambolena amin'ny tontolo iainana misy no fanamby apetraka. Fambolekazo misy ari-pirina maro dia maro zany no hita ao. Voalohany aloha dia tsy maintsy arovana an'ireny ala izay nisimbana. Tsy maintsy misy ny fambolekazo dia misy ihany koa ny fambolekazo manodidina an'ireny sahandriaka ireny mba hiarovana an'ilay sahandriaka. Ka io fambolekazo izay eritreretina io zany dia anome an'ireo filan'ny mponina, filantsika andavanandro amin'izany fampiasana ny hazo zany manodidina ny fiainantsika andavanandro. Ao anatin'ny 5 taona no natanterahana ny tetika SAPADAP olona hatrany amin'ny 203 alina ao anatin'ny faritra 4 dia Analanjorofo, Boeny, Sava ary Sofia no heverina azo tombotsoa amin'ity tetika asa ity.